baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. fiadanana toko fala mitsidika ny tokantrano andray ny mpakafian'i Kristy ao anatin'ity fandarana baiboly sy kolontsaina ity. ao daholo ve tsika efa vonimbonina izay ato hanolotra ny fizarana faharoa amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe singambolona andavon'ny vositra, ka amin'ity tapany faharoa ity dia iompana kokoa amin'ny fitezan'ny ray aman-dreniny zanany loha hevitra ny fandaharantsika. satry ny ray aman-dreny tokoa voromanga hitera-boromanga izy, kanefa tsy izany mandrakariva no mitranga, na dia miezaka hikolokolo ireo menaky ny aina azy ireo ray aman-dreny toy ny ara-batana, ara-tsaina, indrindraindrindra ny ara-panahy, dia mazana fingan'ny fiarahamonina sy ny manodidina azy. lavon'ny fakapanahy samy hafa hoy ny oam-pitenenana malagasy manao hoe atsipy ny tady ny atandroko ny omby ary atsipy ny teny any ampon'ny mahalala. koetoana sahady dia ambaranay aminareo izay voalaza ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ato amin'ny ohabolana 7:1 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, anaka tandremo ny teniko ary raketo ao aminao ny didiko. melohan'ny anarahantsika ny tantara ary peny malala, indro ny hirany enika iombonantsika mitondra ny lohateny hoe hatramin'ny farany, ka dia mihaino finaritra ary mpiaino ajaina. Afoko izay maminy foko ety dia omeko anao, nandao ay azy izao tontolo izao, izao tsy alaminao, nafaly ao nalahelo ao telefoninao, narary ao nany ao tsy nolaosanao, ka inty ao mivoady fanao anao hatramin'ny farany. Tikanao hoe tena mamiko tena tiako indrindra, malala ny foko ianao Jesosy, sy atakaloko an'izaiza, sy hosoloko ninonine, fa hatramin'ny farany antsika sy anao, hatramin'ny farany.
zay maminy foko ety de omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao izao tsy alaminao nafaly ao nalahelo ao telefony anao nalary ao nany ao tsy nolazanao ka ity ao mivoay fanao anao atram farany tiko e tiko e tiko anao mamiko e tena tiko indrindra malala ny foko ianao tsy sosio tsy atakaloko anisany za tsy hosoloko ninonine fa hatramy farany antsika sy anao hatramy farany tsika anao e tena mamiko e tena tiko indrindra malala ny foko ianao tsy sosio tsy atakaloko anisany tsy hosoloko nenony fa hatramy farany antsika sy anao hatramy farany tsy atakaloko anisany za tsy hosoloko nenony none fa hatramy farany antsika sy anao hatramy farany fa hatramy farany antsika sy anao hatramy farany fa hatramy farany antsika sy anao hatramy farany mahafaly ny mpankafian'i Kristiny manolotra ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe singam-bolo nandavo ny vositra singam-bolo nandavo ny vositra ireto avy no anomeaina ny tantara Sylvain Razafindravara no Evarista Valérie Razanatsatovo no Vonsoa Vadiny fitiavana Rasolo Arjao no Roland Miriam Lalanyafo no Samueline Tojo Rabesan-dratana no Pastera Iary Lalan Kristiny no Viandry Tsinjo Mampionina no Stéphane Nirina Lalao Estera no Reny Stéphane arahantsika an'io ny fizarana faharoa atsoy Evarista Roland atsoy izy fa ho faty etoany efa akaiko ho tapitra ny aiko inakoran'izany io aizany tsy bebibeby io Roland atsoa Evarista izy Madia andao aloha mba hiaraka ivavaka alohan'ny atoritsika sanao ry Evarista tonga dia ataovy aloha ry Vonsoa fa ohatra ny mavesatra be zany ny masoko aleo fa raha pitso aho mivavaka io indray ianao ka aleo re samy mivavaka any aneritreriny any androany allo ahona tsara Roland andraso ary aloha ivoaka kely aho dia manazava-tsary se fa tsy azoko mihitsy ny resaka ao fa misina ohatra Evarista tsisy ninona fa misy problema kely fotsiny olo le namako dia tsy maintsy andeha ho any azy zao ny andro ange efa alabe ry Evarista ka sao dia isy amono any ianao ka mba mila maika kosa ane Roland ry Vonsoa
dia andeha izany ianao? Miakina manaina be mihitsy izany e, tsy maintsy mandeha azo dia izao. Eny aroko. Izay ry Vonsoa, iaho idio ny trano fa maika be mihitsy ah. Dia lasa marina ianao ry Evarista? Ho any amin'ireo lahy marina ve? Inona re ny ambadika izao e? Tsy hijanona eto arahako any iny. Idiko tsara fotsiny aloha ny trano dia hiantso taxi moto dia anarahako any iny ka tsy maintsy tratrako ianao androandro Evarista. Aiza Samueline zany? Io izy Rsea, io. Aiza manaonao foana ianao ry Samueline na? Fa iny ty ataonao efa nananatra anao mafy ane ahy. Ka tiako loatra re ianao ry Evarista. Mbo marina e. Isorako be dia be ianao amin'ny fitiavanao ary Samueline. Saingy efa nitsoroko taminao fa efa tsy amin'izay intsony ary fitiavako anao ihany koa ny tenenako anao an'izany. Andray. Eny ekeko. Fa zao ary mba tonga zany ianao dia mitsanina ty ve zany androany aloha? Hijanona ninona ty ary Samueline sady ary ianao efa tsy maninona intsony. Ka mba matory aty androany fotsiny. Tsy mety zany Samueline, manana mivady aman-janako ary mila mody any an-trano androany dia androany ihany. Io moa e, dia avelanao hijaly sy angasiasy eto fotsiny ve zah? Efa navita ny ala tany an-tranonao ihany ianao mba namonjina katy. Mbo e, hamono teny eo indray azy zany dia izay vao tena maty Tsisy adalainao ary Samueline. Ary tsy kilalao akory ty mamono tenako, io no ataonao isako mihetsika eo. Fa raha izay ny safidinao dia ataovy fa tsy maninona. Andray kosa e. Lelafiko re ny faladianao ry Evarista. Fa lelafinao atao inona ny faladiako ry Samueline? Dia tena tsy manam-pitiavana intsony ve zany ianao e? Tsangana ianao fa tsy manam-potoana malinana izany aho fa andeha hody ary efa tsy maninona intsony ianao ka. Etsy aloha fihiny koa mafy dia mafy ianao ka. Miala tany ianao ry Samueline. Ary aloha vaiko avy hatrany ty varavarandro aloha ty fa ohatrany misokatra amin'ny tanilana izy zany. Ho hitako eto mihitsy ny marina rehetrarehetra. Hoe inona mihitsy moa tena ataon'ny Evarista ty? Evarista, faiza moa ty vehivavy ty? Vonsoa, fa maninona ty amin'izao alina izao ianao? Zao tratrany na fenina, zao nataonao ty dia mody hoe rolao no andeha hivoahanao an-trano. Zao koa no izy rolao ianao zany tena miray tsikombakomba ratsy amin'ny Evarista. Milamina aloha nareo mivady e. Milamina inona e? Ianao tena lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy ahitana izay marina eo anatrehan'ny tompony fahatezerana. Ary aza malaky mivadravadra be toy izany aloha. Aloha andeha Roland fa alaminao ny aferanareo fa andeha hody aka. Fa andeha hody aiza ianao? Mijanona eto ianao. Inona re no ataoko ry tompo e? Dia andainga eo anatrehanao ve sa avelikorotana koa ve ny tokantranon'ny Evarista? Inona re no ataoko e? Nefa andainga ve amin'ny maha-kristianina? Andriamanitra mamindrafo amiko, tsy maintsy isolovaky ny akalana e. Anasorana ny tenaka noho ny finamanana is Evarista. Aza faro aloha ianao mihitsy izany no tena miombonao tamin'ny Evarista. Milamina aloha ianao ry Vonsoa. Zao e, izy no Samueline olon-tiako ary narary mafy izy. Izay no nahatonga
ny antsoan'ny Evarista nampy hitondra azy any amin'ny toeram-pitsaboana. Saingy ianao moa nikorotana be dia lasa Evaristako. Olo tianao izy? Ie. Azafady ary. Tsy misy tsiny re vonsoa. Ary aloloha izany ka tadalana fa mandra-piona ianao ry Roland veloma ianao ry tovovavy veloma. Izay fa mirary fahasalamana ho anao izany e. Efa tsy maninona koa e. Samueline, tena tsy mety ny fifandraisanareo sy Evarista. Atsahary manomboka izao. Tena aoka izay. Mandrava tokantran'olona. Izany ve dia ampilamin-tsainanao na amaha-olombelona fotsiny ihany aza? Dinidineo ihany e. Ka ny fitiavana ny lehibe indrindrako. Eny, fa misaotra anao aloha tamin'ny fitiavana natolotra ao ahy. Satria raraka nambaranao teo dia olo tianao Samueline, aleo aloha azava tsara. Fanaronako ny namako fotsiny iny mba tsy isian'ny fikorontanana. Sao ianao mandefa saina lavitra eo koa. Eny fa sao dia mba misy rano aloha ao aminao ao ry Roland Eny ay, tia re. Misaotra. Ary sao dia misy siramamy? Ie, hito e. Mankasitraka. Ngady sy misy mofo. Ndraso hoe misy ambiny kely ngamby ito ato anaty sachet hito ka. Hito. Misaotra. Misy ndrom-bava kosa tiako. Masoavy e. Ary sao mba misy lasopy mafana dre? Izay zao ny tsisy fa vary maina tsisy loaka ambiny tamin'ny atandrony ao raha mety aminaoko. Tena misy asa maizina mihitsy manakorotana ny tokantranonay sy Evarista ka. Soa aloha fa efa misy mpiandro avy eo. Reny kosa aloha zareo fa tampoka. To madamo Fonsoa. Miara-banareo mandroso. Fiadanana no tononay ho anao sy ny ankonanao e. Amen. Misaotra tompoko. Dia izay ho any no niatsokanareo e. Andeha ary hanomboka amin'ny fotoana fiatrany isika dia hiasa e. Raha tsy misy dinidinika ataonao aminay intsony. Ny tsara indrindra moa eto avokoa nareo menakavy kely. Andraso fa efa ho avy izay Evarista ka. Efa ato ny mpanompon'Andriamanitra. Tsara kosako. Sady tena mbola misy dinidinika sy olana kely fampizarana aminareo rea. Tsy hita moa izy ty fa tongo bakivaky e. Sady marary mamenatr'olona. Nefa ianareo andrandrana indray ve moa no anafenana losola? Eto ary ny resaka ao fa za mihitsy nge ny atongavanay aty e. Dia tena misaotra betsaka anareo mpanompon'Andriamanitra e. Tena nitondra fanavozana sy fampaherezana teo amin'ny fiainanay mianakavy kely ny fahatongavanareo nandritra izay 3 andro izay. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny fandavatena fa hita tokoa hoe irak'Andriamanitra ianareo. Dia manome toky re izay fa an'olo tena tsara e. Ary iorina tsara amin'izao sisy izao. Mirary soa indrindra e. Dia eny am-piangonana indray izany ny fotoana milahady e. Ho avy eny mianakavy kely. Ny tompo no isaorantsika e. Izay anie fitaovana ihany e. Dia miorena tsara ary tandremy ihany koa ny fiainana. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ianareo izay mijoro tsara mitandrema fa andraho lavo. Araka ny Korinthiana 1:10-12 miorena ao amin'ny Kristy mandrakariva e.
tena misy mpanendaka manaraka angeza zany e. Tena jereo misy telo lahy be reny. Andeha azakazakainy anaka. Sao dia orombany reto ty poketra keliko misy vola kely ty. Zay ho maty eto ka rehefa tsy maty tamin'iny namono tena tsy tiany Evariste iny sony dia efa tsy ho fatsony ka. Aleoko indray aloha mba mifidy novelina fa tsy ninazy ty. Aikegina kely Samueline. Tena aiza reny idifiko andreto hoe ka nahoana moa raha mifily lalana dia mba makany amin'ny Roland andray aloha e. Ny andro raha teo ty efa maisinako. Tena ho fatifaty foana amin'izao ara ohatra ka mbola hanohy ny lalako ihany. Aleo raha nga moa dia vily eto dia hiazo ny lalana makany amin'ny tranon'ny Roland. Ny andro koa ty efa tena alina be ka. Zay ilay tsy tiako amin'ilay mandeha alina ity. Nefa tsy afa miala moa. Oto Roland Oto Roland. Fa iza ary zao? Oto Roland mba voay aloha angakikany e. Sady amin'ity andro efa alina be ty. Fa izy zao e? Samueline ihany rehefa misy mpanendaka fa voay farafarana. Ay Samueline. Ie. Mandro soa re. Saka matin'ny olon-dratsy ary Roland. Fa inona ny tranga? Na raha ny zareo efa naharitraritra dia niezaka nitsoka ihany. Za moa tsy maintsy mamaky vaky ny tanàna dia mandeha tongotra fa tsisy vola tsony koa moa aty amiko fa ny telefoniko sy ny tabletiko ihany izao ny aty. Ianao koa dia mandeha irery amin'ity andro efa harivako. Mandeha irery fa tsisy namany e. Hainao ihany fa efa nataoko veloma tanteraka ny Evariste ary tsy manakorotana ny tokantrano intsony efa olom-baovao za zao e. Eny e, zava-dehibe zany rehefa tonga olom-baovao tokoa ianao e. Fa soa ihany aloha zany ianao fa nerendozy e. Misaotra re Roland fampiatranona. Namana tena namana tokoa ianao. Tsy misy tokony isaoranao ny amin'izany e. Fa hono tsy aleo ve ateriko ivoaka kely ianao dia alefa amin'ny taksi andeha hody e. Efa alina be re ny andro e. Andavola amin'izay taksi indray ve? Sady izao koa aza ve moa izy taksi vao maika sao dia ka tsy mahatoky andreny chauffeurna taksi ireny olany ihany na ohatra hoe tapahany ihany ny tendako dia atsipiny any anaty aram-bato any ko dia vitanao ve ny andeha fa vehivavy kely rery ty andry Roland e? Eny ary manahirana ihany koa moa ny fandro-pahalemana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa aleo mijanona ary ianao dia rapitsy maraina mandeha. Fa iza koa ary za manampina masoko izany. Ao za ihany re. Oay Samueline. Ary ianao tia metsena? Tsy hoe tia metsena fa mandeha mitady ny zava-misy e. Jereo ina zao iny fidinao iny voatavo? Voatavo ataoko lasary re tia. Ndry mikarakara lasary rery marany Roland. Ka tsy aleo ve hikarakarako an'iny lasarinao iny raha izany e? Aza misahirana amin'izany Samueline. Ataoko tsara karakara io e. Vitako izany fa aza misahirana ianao. Ka iza indray ary moa no hisahiranako eo e. Tena soa lehibe mihitsy ange nanavotanao ato amin'ireny resaka tamin'ny Evariste ireny Roland e. Tena isaorako ianao. Tsy misy tokony isaoranao ry Samueline fa zaza ny tena mifona tamin'ny tompo mihitsy fa nandainga tamin'ireny fotoana ireny e. Mody nandainga ve hoe olo tianao fa tsy niaraka tamin'ny Evariste? Tsy tiako rava ny tokantranon'ny Evariste. Ka maninona moa raha mba tena tanterahana amin'izay ilay izy Roland efa nanonona raha teo ianao fa olo tianao ka dia nahoana moa?
raha vazo mitovy ihany ve Roland? Andahoana dia pitarina. Dia misaotra anareo mpiandry tamin'ny fiombonam-bavaka teo e. Tena tsapa fa zava-dehibe tokoa izany. Ezaka mora ny fianakaviako satria mbola maro koa amin'izy ireo no tsy resy lahatra ka tokony hitoriana amin'ny filazantsara e. Eo mandrakarivo izahay fa aza misalasala miantso anay e. Aza tonoana raha teo ny fotoam-bavakantsika rehefa alarobia hariva any am-piangonana. Izay re Roland. Misaotra anareo tompoko. Ao fa ho avy foana arak'izay azo atao. Eny ary aloha fa ilozana ianao fiadanan'ny tompo aminao e. Eny tompoko. Roland? Eny indray Samueline. Ary izy tia vahininao ty Roland? Manaona daholo nareo tompoko. Salama tsara ve fa misaotra? Inona vaovao maresaka sa tsisy? Izaho aloha tonga dia mandroso fa nareo ty efa eto an-dalana andeha. Fa izaho tia kialaka tsetsiko ty. Ohatran'ny mahavariana. Aza atao manelingelany masonareo ny fahatongavako eto re tompoko fa misaotra nareo ny arany ombavaka tamin'ity namako ty a. Eny rehefa ilozana ary ianao e. Ndao tompoko velome. Fahalalana viaiza moa ny andehananao aty an-tranoko ry Samueline, sady amin'io tsy mba mampilaza meloa akory. Fa iza moa izany tsy maintsy hampilaza meloa e? Fa nga ianao filoham-pirenena sa hoe izy? Tsy vitan'izay fa eo anatrehan'ny mpiandro mihitsy ianao maneho ny toetra ratsinao. Toetra ratsy amin'ny ahoana kosa e? Izaho zany tena tsara toetra beko. Narabaiko tsara nge zareo teo dia nataoko veloma tsara e. Ny tonga tsy miarahaba moa mantsy na manotezitra, lasa tsy manao veloma koa na mansositra. Fa i Samueline indray sady tsy tezitra ny sositra fa faleoko izany e. Dia ianao indray ve no sositra sy vindavinda mahita? Oh mo Roland a! Mivoany tranoko ianao. Ka raha tsy voaka dia ahoana? Lasa ho ndana. Tsy ilaiko mijanona intsony. Aza tao an'io moa letsy e. Miletsiletsy. Ary aza tositosika moa izaho e. Aza tositosika ny ondribotry fa tsy fantatra n'izy hanao kambany. Tsy hainao raha izaho ilay miteraka kambana be ireny. Na hiteraka kamba telo raha tsisy iraraiko anao e. Efa hoe ndana mandeha e. Andray kosa. Kamba marary kosa nge izany sandroko akifika ao mafy be izany Roland e. Dia vitanao ve sandroko botabota kely ty? Ianao nge Roland tsy ahita vehivavy ohatratso mandrakizay e. Na tsisy vehivavy afaka ohatranao tsony aza tsy mila anao e. Ndana mandeha. Lasa ianao zao dia zao ka. Manahirana ana mijery anao aza. Tsy atosika ao mihitsy fesaka. Lasa. Tenenina moramora tsy metiko. Dia vitanao izany nanipy aty aty atokotany mihitsy. Ho hitanao kely izany. Vehivavy mamoehatra. Delila, lasa. Delila-lilanao taiza koa e. Samueline angety e. Aty no midelila-lila. Samsonina koa no lavim-behivavy. Ay, lasa koa azy a. Dia vitan-drolao mihitsy nandroaka tamin'ny kerisetra. Jereny efa mangana hatramin'ny lohaliko tsara tarehy. Tia ve izao afaka nanao mini jupe tsony?
marina raha tsy afaka ray volana mihitsy izao vo afaka ty loaliko mangana be ty. Fa tsy nandohalika tery amin'ny tany be tery avelany tery tsy namelan'le Roland-doza be iny. Vehivavy koa raha ngaty tsy bokery taona. Tsy voatery hoe ny lehilahy ihany. Raha nanao an'izany izy dia Samueline koa nge ty e. Ary aloha raha nga aloha hanova famindra amin'izay efa tsy azoko raha teo tsony iny Roland. Evariste efa natao veloma fa efa miadana any amin'ny tokantranony ihany. Tsy te hierika tsony. Lao hoany koa. Hitako ny hevitra. Ary tsy maintsy mikatsakatsaka. Allo atsoko mihitsy narindra. Allo ki narindra? Oiky. Ka hitandry le resantsika le taloha be iny. Le hoe hiditra amin'ilay fikambanana le fikambanana masina sa le hoe sampana moa iny? Ie, le kristianina le nanentanandria iny. Dia tena resy latraka izy fa hiditra. Ino ary Stéphane? Manahoana ny fahitanao an'ity fikambanana ity e? Tena nanova be ala izy ry mama. Lasa tia vavaka, lasa tia mamaky baiboly. Tena lasa hoe endry. Ndry sambatra anaka maheno an'izany teninao izany. Ozy ilay soratra masina iray izay manao hoe tsy manana fifaliana lehibe mihoatra noho izao dia ny andrinesako fa mandeha amin'ny famarinana ny zanako e. Aika misy olona mivavaka be da be azo hifaneraserana tsara. Izany indrindra rery Stéphane. Ary tsy maty antoka mihitsy napiditra anao tao anatin'io fikambanana io e. Tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy. Dia misaotra anao koa mama ny amin'izany. Endrery Stéphane, ny rariko dia hoendry sy ahiakatohan'Andriamanitra trany ianao. Ka tsy aleo andeha hanangazay tsika mianaka. Sao tareto mantsy ka tsy. Andao marina mama. Efa lera tokony andehanantsika mihitsy izao. Tsy dia tsara mantsy ilay tara. Ndao ary zato izy e. Tena efa be olona izany Ary esika nipetraka amin'izao ry mama. Aleo za monjery aloha ery rery Stéphane dia mijereva toerana malalaka fa tsy voatery ara hipetraka foana ne. Ay, eny ary tsy maninona izany. Azafady io. Azafady. Mbola tsisy mipetraka ve eto? Mbola tsisy mipetraka. Malalaka eo. Petrapetra? Fiadanana? Finaritra e. Ary vaovao ianao izany ohatra mbola tsy fahitako mihitsy Ie, raha misy olom-baovao dia olona amin'ny Kristy izy. Hoe, raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy mantsy. Vaovao Samueline ny anarako. Ary ianao no izy? Ay, faly mahafantatra ny Samueline izany e. Stéphane indray ny anarako. Stéphane? Tsara anarana be izany zanak'Andriamanitra izany. Halleloia. Oay, efa nomboka ity fivoriam-bavaka fa andaontsika samy hifantoka amin'izay ary aloha e. Ndao ary e. Mba mahafinaritra kosa ity tovolahy kely ity izany ka. Marina tsy tena tsotra. Tsara. Sady izay koa dia tena mivavaka. Izay ireny ity izy e. Io fa mikipy be masony. Petsipetsina kely amin'ny vavany. Dia ireo indray izy fa mandray baiboly. Indray fa miratra. Ayayay. Na ny lobaka anaovana izany izany tena tsara mihitsy.
Ary ny hoatanany ary tena madio kely ery a. Izy kosa aloha tsara fitafiana e. Sady miresaka be. Aleo zalory mamandroany mba andeha alolo kely a. Fa andeha aloha ahoana indray anaka, fa nga tsy araka tsika sianao e. Ka mba mahafinaritra koa nge le tonga lolo e, mba afaka mifampiresaka tsara amin'ny namana kristianina maromaro mialohan'ny hanombohana fotoana. Endraso vetivety ary efa hiomana fotsiny dia vita e. Ka zaho efa voninako, nefa mama vao hiomana so ela be eo. Izay aloha fa lolo izany dia antsika miona. Indray ary tena mba lasa nazoto mivavaka ilay zanako. Jerefa tsy nendrasany mihitsy nefa dia lasa izy mandeha ny aloha. Eny e, mahafinaritra aloha rehefa miroso tahaka izao izy sady miorina tsara e. Iny Stefana fa tonga. Manao any Samueline? Manao any Stefana? Tonga aloha ny ianao izany e. Ka tsy androko ange izay resadresahana aminao e. Izany, izaho koa. Izao tsika manana fotoana malalaka tsara hiresahana mialohan'ny hanombohan'ny fotoana. Fa mamanareo tsy niaraka taminao. Ao avy eo izy ka, fa izaho nandeha alohany fotsiny. Ka hitanao izany tondra gitara. Fa mahay mitendry gitara izany Samueline? Ie, jereo ange e. Dia alefaso fa ianao mihira dia izaho mitendry gitara e. Ohatr'izao izao ny do, sol manao ohatr'izao. Alefaso, inona ny hira tiany Stefana dia mba iraintsika amin'ny fotoam-bavaka dia izaho mitendry dia Stefana mihira. Mahafinaritra be izany. Sady izaho tena tia mihira be a. Ie, tsara mihitsy ange namana kristianina ohatr'izao miaraka miterana-Andriamanitra. Halleloia. Aleo ary aloha izaho ka feo kely. Halleloia, halleloia. Ory Stefana, ohatra ny tsy dia azoazoko izany ilay tovovavy niara-nihira taminao teo iny a. Fa ahoana ry mama? Mahafinaritra be ary iziko, sady mahay mitendry gitara, mazoto mivavaka, nefa nisy voaingana ny tonga. Tena tsy tiako fotsiny tsotro izao e. Tsy ilaiko ianao minamana amin'iny ka. Hoay koa tia mama dia mankahala olona e. Izay izy nefa tena mifankahazo be mihitsy. Dia izy ary no namako eo e. Stefana, namana be dia be ireny ao anatin'ny fikambananako. Olona voaingana kely voaniditra tarindray no lasa namanao vetivety eo. Aza lefa lavitra ry fisainana ry mama. Aleo mba halalaka e. Stefana, fitiavako anao ny tenenako an'izany. Tsy tiako fotsiny ianao miaraka amin'iny dia izay. Ry mama koa tsy azoko mihitsy ka. Ny taminao ahiditra fikambanana kristianina nefa ny dia noho ny tafiditra ty torarano indray tsy ifandray amin'ny olona ato. Tsy olona ny ivelana ange izy fa mpiray fikambanana amintsika ato ry mamy e. Eny, na izany azy. Hitako ihany ange ny olona mbo azo iarahana sy tsy azo iarahana fa izy dia vao hitako dia tsy azo azoko e. Fa efa niteny ratsy ary ve sa efa nanao fitondran-tena hafahafa teo anoloanao ilay olona no toa ankahalainao fatratra e. Eny, tsy manana porofo ary Stefana fa vao mijery azo fotsiny aho dia tsy azo azoko izy. Izay ny antony andrarako anao tsy araka aminy. Ny anareo koa izany tsy. Ny anareo koa izany ahony. Io indray ianao ry Stefana fa tsy hanaraka ny teniko a. Mba mitandrema rehefa tsy fantatra ny eny ao aoriana. Tandremo sao lavo.
Tena efa maizina be koa ny andro ry Stefana ka. Jereta amin'ny enina sasantsika izao ny rahavadeo. Aiza mamanareo izany? Tena hariva be mihitsika androany. Mama indray efa nandeha mialoha izy fa mbola maika hikarakara ny sakafo hariva. Ay kosa, tsara be izany. Sady mamanay iny nge ohatran'ny hafahafa amintsika senao ohatran'ny manino? Ohatran'ny tsy azoazony izany ianao. Ay, izy koa izany. Tsy haiko mihitsy hoe inona ny antony. Mba mandalo fotsiny re izany Tsika aza ve efa miaraka be retiko tsy ho azoazony ahoana. Sady efa mifankatia koa tsika dia tsy ahoaka izay fandrarahany ihany. Hita ho ako. Nga koa moa ianao hoe zazakely fa firy taona masina moa Stefana ity? Za ve? Ie. Vao feno 12 taona tamin'ny volana ambony teo mihitsy aho izao. Ay, fa efa manana kara-panondro izany. Ie, efa navita. Kay vao 12 taona izy ity. Tena zandriko 10 taona mihitsy kaika. Za moa ty 20 taona. Izy ary ty efa tena tia mafy ka nahoana moa rangahy raha ataoko izay taomana azy dia mba mipetraka any amiko izy fa manjary voararany iny reniny iny foana. Ka hono ary Stefana? Ahoana izay Samueline? Nahoana moa raha mba makany amiko kely ianao anio Sara teo tsy eo dadanay sy mamanay dia ohatrany mangina rery sasany gitarako rery sisany ao dia mba hoe mamerimeri-kiry tsika, mba manao fotoam-bavaka tsika ohatr'izany. Dia ahoana re izany? Andeha ho any sa tsy andeha? Dia ahoana raha bedin'ny mama amin'izany? Za tsy niteny tamin'ny akory. Somba tsy mety ary izany. Tsy manina rangahy izany aleo andeha dia teneniko amin'ny mesazy fotsiny mama. Sady tiako hita koa ny tranon'ny Samueline. Ndao ary andeha fa tsy maninona Samueline. Izany ka faly be mihitsy ndao ary aiza mety tsara ny tatana. Ary mety tsy ao koa angamba ilay Roland iny ka jerefa tsy misy jiro mirehatra koa azy eo amin'ny tranony. Koa moa efa mivavaka tsy laitra ozongozonina tsoniko. Leo koa rangahy iny hoany aleo Stefana indray aloha ny masany sady ny taona efa mandroso ihany. Aleo tiany amikirana. Stefana hoa. Ahoana ry mama fa misy inona? Tena kivy aminao tsy izao ny tezaiko anao tatantrano tato aiza ve dia tao anatin'ny 3 volana ianao izay zara raha manao tsidipahatra tatrano sisana tsy haintsony hoe aiza ny matory. Tsy haintsony ahoana ka ny amin'ny Samueline no matory fa ho aiza moa? Mbola tokony hanao fianarana ne ianao Samueline sady tsy efa ndrarako moa ianao tsy araka tamin'iny. Ny fianarana izany afaka tohizana foana ny ariana. Lehilahy ny ianao ry Stefana natao hamelona fa tsy ho velomina. Sao dia adinonao ary izany mba nahoana izato avinao tsy mba eritreretinao akory. Ny fianaranao aza tsy vitanao dia vehivavy sahado na ao an-tsainao. Inona moa izany mba asa hamelomanao an'iny zanak'olona iny sa hierankerahana fotsiny ihany? Ka tiako re izy aza sina problème be. Ny asa izany mahita foana be da be ny asa. Vita amin'ny fitenenana ohatr'izany fotsiny matsy izy io ry Stefana.
mba endray tsara ry Stefana. Ny ampidirako anao anatin'ny fikambanana io anie mba hampahendry anao ianao indray tia manondrana. Sa zany ny anarana tao? Ka tao mihitsy ngena hitaka ny Samoelina. Hijery ny Samoelina zany no tena nidiranao tao. Tombontsoa ahitana vehivavy. Mba mifanina tao fotsiny izay. Sy mba neo no avinao mba mieritrereta. Aiza le Stefana endrikely voatenena dia manaraka. Zaoko Samoelina dia maninona tsinitsinina vokininina Aza mamorina eo rery mama. Efa tsy zazakely tsonga za zao efa manana karapanondro. 12 taona dia tsy zazakely tsony. Fa midika iny izay efa nananao karapanondro. Midika hoe efa lehibe ako, efa mba tonga saina ihany. Ataovy tsara arako, mba miteny sy mananatra ihany ndrao dia hanenenana. Za koa rangaza omena moralina ry mama ka. Izay aloha fa lasa. Manakaza loatra ry ity Stefana. 7 volana izay na dia nitsidika aza tsy nataony tsony. Tena niova ilay zanako ka. Mba aiza loatra ry ianao ry Stefana fa dia maninona no mampitondra fahoriana ho an'ny ray aman-dreny tahaka izao Ray aman-dreny verangamba manezaka ery mampiditra aminao amin'ny fikambanana kristiana sy ny sisa rehetra. Izao anao te lasa mivoana mitaiza amin'ny ara-panahy sy ny sisa rehetra io. Vao maika miborioka ihany. Stefana, fa aiza ry ianao Andriamanitro, pajereo ny zanako iny, arovy sy tantano ary fimbino. Aza vela ilona ao anatin'ny fakapanahy. Na azo areti-po tsy vidy mihitsy ny amin'ity tsy fahitana anao ty ry Stefana raha izao no mitoka. Marina moa zanako lahatokana. Stefana, aiza ry ianao tsy hitanao mihitsy hoe izao fahorindreninao izao mody moa Stefana, mody izany zanako izany. Ary io dia izao ilay zaza Hitaiza? Aiza koa ny aizako an'izany? Matory Stefana nisafidy niteraka dia vonina nitaiza izay ny dikany. Za tsy nieritreritra niteraka izany Ireo izy roa lahy kely kambana. Izay fa lasa dia izao eo ny ianao. Iza koa no azononao amin'ireo eo? Samoelina, inona ary te ataonao Aiza ny aizako an'izay mitaiza? Izay ataonao eo dia menara zaniko. Izay fa efa voahomana amin'ny valiziko. Lasa ary jereo ny ety sarinay ety Sarinareo izy? Sarinay sy ilay vazako izy andray. Andriamanitro, vazaha inona koa? Io jereo tsara raha tsy mino ianao. Andray Samoelina, haika za zany tena nampiasononao fotsiny, tena nadalainao fotsiny. Sao dia mifamadika sao dia izany nadalainao. Dia izao efa manga dia manga ny fiarahanay, ka dia ilozaka ianao Andriamatoa, veloma, ataovy tsara taiza ny zaza. Samoelina, andraso aloha dia ahoana ny rononony reto ianao nge ny reniny Ampinono eo izy aloko mitedava.
mba mieritsereta kely moa e. Velom Stéphane. Coucou. Bye bye. Samueline, Samueline. Tena lasa izy marina. Zay rery lanitra ao. Dia sahanao ve no nandao anay? Finona koa ary tena ataoko e. Ahoana izao fiainako izao? Dia ataoko aiza koa izany reto zanakay reto? Sa hiverina any amin'ny mama? Samueline ty lasa ny vazaha. Mama. Ody mama. Ody. Stéphane marina. Fa taiza foana ianao anaka. Mama, mifona indrindra re. Tena mifona e. Reto ny zavikelinao reto. Tsy mahay mitaiza e. Andreny nefa lasa mivazaha. Fa zafikely ahoana, zanakao sarotry. Ie, zanako tamin'ny Samueline. Lasa Samueline ry mama. Lasa Samueline sa vao natsiaro ianao. Mama, tiako anenao e. Fa ngamo mama tsy salama. Toa iva dia iva izany feoanao izany. Marary ry Stéphane. Ary no ianao ihany no anton'izao mamelanao anaka. Mipepainao atolory an'Andriamanitra ny fiainanao. Atao fiampy izay ditra nataonao izay. Miverenao amin'ny tompo e. Mama, mama. Izay fa veloma izany zanako izany. Way, fa maninona ianao e? Nga tsy hitaizan'ireto zavikelinao e. Mama, mifoaza re. Mama, nieniko tara loatra. Raha mba nianatra ao mantsy ry mama, tsy toy izao mihitsy. Very ahy e, dia ataoko aiza reto zazabe anankiroa reto? Izy ireo lahy kambana. Tena lavo ahy e. Lavo ah. Simba tanteraka ny fiainako. Dia simba koa no aviko e. Ny fianarako tsy vitako. Ny reniko ty maty no niditrako. Le mba natanaiko ty namitaka dia lasa nandao. Andriamanitra, Jesosy eo, fona re. Ary eno ny fiainako e. Inona hono izany lazainy gazety izany? Lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalany tsara saotra hiazo any vato. Mba enjana koa izany ka ao etoizana maty tsy trahadrano ilay vazaha nitondra moto naratra mafy ka tapatahana sy tapatongotra kosa ilay vehivavy niaraka taminy. Oe, ary ohatrany toa fatako anety. Tsy diso mihitsy izany fijeriko izany ka fantatro mihitsy ity vehivavy ity ka tena Samueline tokoa io hitako amin'ny sary io. Zao ve izany ny hafaranao ry Samueline? Tsy azo vazivaziana marina Andriamanitra. Tena hoe izay nahafafon'ny olona no ohatsin'izay. Zao no nefaran'ilay singam-boly mpandavo ny vosotra. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe singam-bolo nandavo ny vosotra. Singam-bolo nandavo ny vosotra. Ireto avy no nanomiaina ny tantara.
Sylvain Razafindravara no evarista, Valérie Razanatsatofy no Fonsoa vadiny, Fitiavana Rasolo Arjao no Roland, Miriam Lalanyafo no Samueline, Tojo Rabesan-dratana no Pastera. Iary lalan Kristy no Biandry, Tsinjo Mampionina no Stéphane, Nirina Lalao Estera no Reniny Stéphane. Iny natotraontsika teo iny fizarana faharoa tamin'ilay tantarantsika hoe singam-bolo nandavo ny vositra. Raha anjerentsika tao anatin'ity lohahevitra tapany faharoa ny fandarantsika ity, raha tamin'ny heriny toy izao ny fizarana voalohany, ny vositra dia ny ngeza, ny matavy, ny matanjaka. Ny singam-bolo kosa heverina indrindra fa ny zavatra bitika, mora potika sy mora tapaka, tsy makaiza firy. Kanefa dia izay singam-bolo izay no nahalavo ilay andrarezana. Izay moa zany raha fanazavana kely aloha ny amin'ny lohan'ny tenin'ity tantarantsika ity. Ny tsy napozina ho lavo aza dia ny anjera no ny zavatra tsy tohinana akory. Idirantsika ary ny lesona amin'ity anio ity. Ny anankiray voalohany aloha dia kolotsaina ratsy eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ity mandoto rano ity. Ny tena hoe rano madio moa teo amin'ny taolo malagasy, rano madio tsy misy tsingala. Karazana biby ity hoe tsingala ity. Fa rehefa misy an'ilay tsingala kosa ilay rano madio dia heverina ho tsy rano madio tokoa iny rano madio teo iny. Fa inona moa no tena tiantsika ho lazaina amin'izay? Any anatin'ireo sehatra kristiana indrindra tompoko no sehatra ihany koa ahitana olona tena tsy kristianina. Ary any anatin'ireo sehatra izay andraindraina ho tsara no indraindray ahitantsika ny tsy mety na hoe olona ampiasain'ny devolo mihitsy mba entina handravana ny zavatra tsara izay misy. Ary hitantsika anie izany tsy eo amin'ny resaka kolotsaina amin'ny andavanandro ihany, fa raha ao amin'ny baiboly izao ohatra dia nanambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa hoe ary raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia mba tonga teoko Satana. Araka ny hitantsika eo amin'ny Joba toko 2 ny andininy voalohany. Ka dia afatra ho an'ireo mpandoto rano rehetra, ireo manaiky miaramila ny devoly, anakorotana sy andavo ny an'Andriamanitra, atsaharo izany zavatra izany tsy mety izany. Misy fihetsaram-belatsinga ao anatinao raha sanatria moa ianao izay toy ireny ambody mitafy ody janak'ondry ireny, mba miaraka amin'ny zanak'ondry eny dia mba ohatrany hoe ondry anie izany dia ondry, kanefa ka ambodia izy ity, ambodia. Ka dia tandremo ilay fiatsaram-belatsia ka hieritreritra hitsofoka any amin'ny sehatry ny kristianina, handravana ireo naorin'Andriamanitra, handavona ireo miaramila ny tompo, handotoana rano, hanimbana pasiporony sasany, hanakory tanana. Fa tsy tsara nge izany, toe-tsaina tena ratsy anie izany. Ohatran'ny Samsona izao tratra ny Delila tamin'ny kely foana. I Delila izay mody nandango lango
nisikotra ny Samsona, aiza ny tena ahitana ny herinao? Dia ny farany moa lava ihany Samsona, lava ihany, na dia mba nieritreritra ny hoe hijoro azy. Ka raha misy manana ny toe-tsainy Delila anohany, mety vehivavy, misy tokoa ange dia tena hoe vehivavy ny antony andehanana ao amin'ny koralina na ao amin'ny STK na ny sampana any am-piangonana na fikambanana masina dia anjony lehilahy, anjony lehilahy. Dia iarahana daholo ity vazamototra rehetrarehetra ity ary ao anatin'izany mihitsy na ny vadin'olona aza adalaina. Dia tena hoy mihitsy ato anatin'ny fandaharana Bible School tsaina hoe mipetra tsara re, mipetra tsara. Fa zavatra mahatahotra anie no azon'ny tanan'Andriamanitra velona ary Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona no hojinjaina. Ka dia somary mitehi-kio ihany ny mpankafy Kristy milaza an'izany mba andehanantsika amin'ny fahamasinana ary raha ny zava-dratsy no eritreretinao hidirana eo amin'ny sehatra ny zanak'Andriamanitra, mialahy mijanona ary tena hoe mialahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ambara ihany moa izany teny mivantana izany fa toy ny tehin-kio am-piakarana hono mantsy, tsy haingo fa toanaina, tsy aitraitra no ilazana n'izany amintsika fa fahasarom-piaro ho amin'ny an'Andriamanitra rehetra. Avelantsika eo aloha iny voalohany iny ary mirary indrindra izahay raha mirary amelantsika n'izay kolotsaina ratsy izay. Fa ny anankiray faharoa kosa izay mbola ateventsika amin'ity anio ity lesona ho raisitsika dia izao hoe aza mety ho resan'ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Anankiray aloha hoe ho an'ny ray aman-dreny kristianina rehetrarehetra tehitaizany zanany jereo eto ambavaka eo anatrehan'ny Tompo ireo sehatra ampidiranao ny zanakao mba tsy hitrangany ny tranga toa n'ilay tao anatin'ny tantarantsika teo iny. Ankoatr'izay ihany koa ny tsirairay avy mihitsy no mila mijoro amin'ny fitondran-tena tsara, tsy mety ho resin'ny ratsy. Raha ny famarinana amin'ny Baiboly no ho tenenina dia milaza mihitsy hoe aza mety ho fitahana ianareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Arak'ilay Korintiana voalohany 5:10 ny 9:3 dikan'izay tsy mila mikambana amin'ny ratsy mihitsy isika kristianina raha tsy te ho simba fitondran-tena. Ao anatin'izay soa mila ataontsika izay ny fifikirana amin'Andriamanitra, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, ny fandravana ny asan'ny devoly, tsy hoe andeha hakahala olona akory ka andeha hifamely totondry amin'ny olona na handray olona ho fahavalo fa tena ravana isan'andro isan'andro ny asan'ny devoly, tsy anakery ary tsy akasika antsika akory. Dia mila mijoro tsika ary tanora kristianina ilay sika tamin'ny farany teo moa izany ilay tamin'ny heriny dia hoe ianareo izay efa mijoro tsara ankizy hitandrina fandrao ho lavo. Ataovy toy ny kitram-pirenena rety fiaina kristianina antsika ity ka samy ady mafy ho an'ny fandresena isika ka tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy ninina mihitsy arak'ilay Romanina 9:9 ery amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30 ery. Dia izay ary aloha no masaka azona tolotra tamin'ity fandaharantsika androany ity. Singam-bolona andavon'ny vosotra ve? Aza manaiky an'izany mijoro hatrany.
baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafia Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina.